mora onona miteny hoe Adinoy fa sarotra manatanteraka azy. Inoko fa resaka hoe mety hoe ara-pitiavana ohatra no natonga an'ilay Abonnez nanoratra an'io tamina publication izy nataoko 3 andro lasa angamba izay. Fantatro tsara mihitsy hoe marary ny saran'olona na hoe fisarahana amin'olona izay efa teo foana. Matetika nefa ny fisarahana tsy de tena le hoe fitiavana loatra marary fa ilay fahazarana niaraka tamin'le olona. Fanoratranareo na hoe mifampiantso de hoe ndry raha ohatr'izao zao izy de niantso anahy. Marary mihitsy no misaraka amin'olona fa ato avy an-tsaina fotsiny hoe rehefa misaraka amin'olona ianao raisy hoe mitombo zay ny experience azonao ary afaka manamafy anao iny amin'izay toetra hoentinao amin'ny ho avy. De ny faharoa jereo tsara hoe inona ny tena fitiavana ve le ny ainanareo sa miankin-doha aminazy fotsiny ianao rehefa fantatrao hoe tena efa nisaraka le olona eritrereto hoe tena manaiky an'izay ianao fa rehefa tena ekenao zay mandeha ho azy ny fanadinonao an'le olona. Aza mijanona amin'ny hoe taloha zao zay ohatran'izao na hoe amin'ny ho avy zay anao an'izao fa iainy ny androany de hito indray ny rapitso. Mety sarotsarotra manatateraka an'izany fa tena ekeo nge le fisarahany de hitanao fa mandeha ho azy daholo ny fanadinonao an'le olona. De ho anareo ve tena diny tokoa ve le olona sa aintsika fotsiny miaina tsisy an'le olona?